Dia ao ampitolao amintsika rehetra hatrany eny ny fahasoavana sy ny fiadanana ry havana izay manaraka ity fotoana ifampizarako aminao ity. Fampianarana moa ny ifampizarako aminao dia ny mahakasika indrindra ny antsoina hoe ny Kristiana sy ny Facebook. Satria nahoana? Satria fantatsika tsara fa dia anisan'ny fitaovam-pifandraisana anankiray izay malaza indrindra ao anatin'ny antsoina hoe tambazotra sosialy ity Facebook ity. Misy ihany ny hoe Twitter sy ny hafa rehetrarehetra, fa raha ho antsika malagasy aloha dia azo lazaina fa ny Facebook no tena malaza indrindra. Maro no mety resaka manodidina an'izy ity ry havana, ary dia ampanetretena no ifampizarako aminao izay mba fampianarana azoko ifampizarana aminao amin'ity anio ity. Mety ho marina no voalazako eto, nefa mety misy koa no azo edik-hevitra. Kanefa ninoko fa tsy mamizay akory no tena antony ifampizarako azy aminao fa mba hampafantarantsika na dia kely fotsiny ihany aza izay hoe lalina tokony andehanantsika ao anatin'izany atao hoe Kristiana sy ny Facebook izany. Satria inoko fa ny akamaroantsika Kristiana dia milona ao anatin'izany hoe Facebook zany, manatanteraka izany amin'ny alalan'ny fifandraisana ao anatintsika, ary tsy vitsy ireo fikambanana Kristiana sampana sy fikambanana ireny fiangonana mihitsy aza izay mampiasa ny Facebook mba hahazahoana mifandray sy manaparika ihany koa ny filazantsara. Ka fanontaniana vitsivitsy, misy zavatra efatra eo no tiako ifampizarana amintsika amin'ity anio ity, satria manitikitika antsika izany rehetrarehetra izany. Ny voalohany dia izao: ny Facebook ve mifanaraka ara-tsoratra masina? Ny Facebook ve dia mifanaraka ara-tsoratra masina? Ny tiako hitondrana azy ry havana dia izao: voalohany indrindra aloha, tsy misy hoe nivombolana Facebook dia tsy hitanao mihitsy ao anatin'ny soratra masina, satria misy elanelana lehibe ary teknôlôjia vao hita taty aoriana tokoa, vao somary aingana ihany raha eo amin'ny tantaran'izao tontolo izao ity Facebook ity. Izany hoe tsy hitanao ao mihitsy zany na amin'ny teny grika izay nanoratana ny baiboly, na amin'ny teny hebreo ny testamenta taloha, tsy misy izay rehetrarehetra izay. Fa na izany na tsy izany ary, raha ilay famaritana dia tsotsotra fotsiny ihany ny hamantarana ny hoe ny Facebook dia anisan'ilay tambazotra sosialy izay hoe sehatra anankiray ifandraisana miparika ao anatin'ny fotoana fohy monja, dia azo lazaina fa misy an'izany ihany koa ao anatin'ny soratra masina. Reto misy soratra masina vitsivitsy fotsiny ihany santinany izay hovakiako aminao. Ohatra, ny marika toko faha 20:25 dia milaza toy izao amin'ny anaran'i Jesosy, manao hoe aroy izy taminy, izany hoe Jesosy Kristy zany eto no milaza, manao hoe mandehanany amin'izao tontolo izao ianareo ka mitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Ny dikan'izany dia izao hoe maniraka antsika ny tompo mba ifandray amin'ny olona rehetrarehetra sika amin'ny alalan'ny filazantsara. Maniraka antsika ny tompo ifandray amin'ny olona rehetra amin'ny alalan'ny filazantsara. Inzay fa eno anatin'izay ilay foto-kevitra mibaiko antsika ao anatin'ny Facebook. Ary ao marika ihany toko faha 7:15 dia misy an'izao hoe aoka isiro ao anatinareo ka mihavana tsara ianareo. Ny atao hoe fihavanana ry havana, raha sany mihavana amin'ny olona ianao dia tsara fifandraisana amin'ny olona, ka raha mihavana amin'ny olona rehetra ianao dia tsara fifandraisana amin'ny olona rehetra. Toa misy ihany koa resaka Facebook ao anatin'izany. Ary any amin'ny Romanina toko faha 12:20 any Paoly Apôstôly dia manao hoe raha azo atao dia ataovy izay havananareo amin'ny olona rehetra. Dikan'izany Paoly Apôstôly dia miteny hoe amin'ny fiangonana tany Roma, amin'ny Kristiana tany Roma, na mbola tsy hitany ary io nanoratra an'izany epistily zany izy, dia miteny hoe raha azo atao dia mifandraisa amin'ny olona rehetra ianareo. Ilay rehetra voalaza eto dia tsy hoe ao Roma ihany fa n'aiza n'aiza teto amin'izao tontolo izao. Izany hoe mifamatotra ihany koa amin'izay voalazany ity Facebook voalazantsika ity. Ka raha fitiniko ireo rehetrarehetra ireo amin'ity fizarana voalohany ity, manao hoe mifototra ara-tsoratra masina ve sa misy famatorany tokony hanao Facebook ve sika sy ny sisa sy ny sisa, dia ino loha safidin'ny tsirairay? Amiko dia safidin'ny tsirairay ny anaovana ny Facebook sy ny sisa. Fa raha ny fahitako azy amin'ireo andin-tsoratra masina vitsivitsy ireo, izay mety mbola misy koa no mety ho hafa ao anatin'izany, dia azo lazaina fa ireto no andeha amin'ny tinantsika azy.
ny tompo dia mampirisika ny kristianina mihitsy ifandray amin'ny olona rehetra ary raha azontsika tanterahany zany sy hototosaina amin'ny alalan'ny tambazotra sosialy isan'izany ny facebook inona moa ny olana tsy hanaovantsika izany rehetrarehetra zany ary fanampin'izay mampandrisika atsika hiavana amin'ny olona rehetra ifandray amin'ny olona rehetra ny tompo dia ao anatin'izay ihany koa dia hitantsika tsara fa azo fitinina tamin'ireo andin-tsoratra mason'ireo na ny ao anatin'ny baiboly ihany koa raha fa izao tontolo izao mihitsy ny tenin'ny tompo ifandraisantsika maha-kristianina atsika raha miteny izy manao hoe mandehana any amin'izao tontolo izao ianareo mitory ny filazantsara ho an'ny olombelona rehetra dika zany dia hoe andana mifandray amin'ny olona rehetra ka ataovy mandre ny filazantsara izy dia azo lazaina fa mifamatotra akaiky amin'izay anaovantsika facebook zany zany hoe anisan'ny fomba anankiray hoentsika manatanteraka ny fitoriana ny filazantsara itony facebook itony kanefany tsindriko izay fa voalazako teo zay ny amin'ny hoe raha vadika itsika kely zay dia hoe isan'ny fomba iray izay azahoana mitory ny filazantsara ny tambazotra sosialy araka izany ka raha izay rehetra zay ry havana no jerentsika tsy ataoko hoe manaiky fa hojerentsika fotsiny ihany amin'ny fandiniana izay malalaka sy tsotra dia azo lazaina fa afaka manatanteraka izany facebook zany sika afaka miditra ao anatin'izany sika fa mba ndeha ataotsika vaindondra raha kosa ao anatin'izany ny fetoroana vaolombelona maha-kristianina atsika sy ny fitoriana ny filazantsara zay tokony ataotsika ao anatiny izany rehetrarehetra zany izao anefa ary te hiditra amina faharoa raha ohatra ka afaka manatanteraka izany atao hoe facebook zany isika na miditra any anatin'ireny tambazotra sosialy ireny zay mety misy maro hafa moa dia mampitandrina atsika koa ny soratra masina ao anatin'izany ary efa tsy injo soratra masina hoe ny fifandraisana rehetrarehetra dia azo atao avokoa fa saingy misy zavatra ampitandreman'ny tompo atsika ao anatin'le zavatra ampitandreman'ny tompo atsika dia tahaka an'izany ireto voalohany indrindra aloha tandremo fa any anatin'ireny tambazotra sosialy ireny ho soratra masina dia misy no misandoka any ny tena anjakany ny fisandohana any anaty facebook zany dia tena misy misandoka mihitsy fatatsika tsara zany za tsy ilaza ny lafiny teknika loatra satria ampanetretena no zako fa tsy dia mahay loatra zany aho dia atsika tsara fa misy ny antsoina hoe compte fake sy ny sisa sy ny sisy zany hoe sandoka zany le compte sy ny karazany reny zany misy olona misandoka any anatin'ireny fa hoy ny matio toko fafito 5:10 mitandrema ianareo fandrao voafitaky ny mpamina ny sandoka izay makao aminareo amin'ny fitafian'ondry fa ao anatiny dia ambody mitoy izy zany hoe ambody romotra ny dika mitoy zany ambody tena romotra dia romotra izy ao anatiny ao ary tena maika ny hinananao mihitsy ka tandremana tsara zany fa misy endriky ny amboadia any anatin'ireny facebook ireny tokony ho tsapatsika tsara zany tsy hoe inona fa mety ambody izy kanefa mety mody mitafy ody zanak'ondry ihany koa dia mila mitandratsika fa misy misandoka any anaty facebook arak'izany fa ny faharoa manarakarak'izay tsy mpisandoka ihany fa ny soratra masina koa dia milazantsika any anatin'ny facebook ireny dia endriky ny fahasiahana sy ny aromotana zany hoe le romotra te andripaka sy animanao zany no atao hoe romotra raha sanatria ka misy biby romotra anankiray ry havako dia tena mampatahotra zany satria tsy manao hatsy ny anaikitra izy sy ny anipa sy andradranao ary mety hamono mihitsy aza ao anatin'izany ka mampitandrina antsika ny soratra masina enoany eny voalaza ao amin'ny 10 hoe Jesosy Kristy eto maniraka mpianatra ao amin'ny toko 10 ny filazantsara araka ny Matio toko 10 dia zao voalaza zao indro zao maniraka anareo ho tahaka ny ondry eo ampovoan'ny ambody ka indre tahaka ny menarana ary bora tahaka ny voromailala tena mahitsy ny tenin'ny tompo tsy manao hoe mandeha any ndana mifandray amin'ny olona dia tahaka an'izao satria ny andrahan'ny tompo atsika io dia mazava ho azy fa ifandray amin'ny olona tsika hitory ny filazantsara ka tandremo tsara fa raha mampiasa amin'ny facebook tsika mba hitoriana ny filazantsara na maha-kristianina fotsiny atsika fotsiny ihany dia misy romotra ao anatin'izany misy romotra amintsika ao misy ambody ao tena te hinana atsika sy ny sisa
ka tsy natao ampiemotra zany, tsy natao zany nanaovana hoe za tsy hanao Facebook tsony, za tsy hanao an'izao, fa nampitandrina antsika ny soratra masina fa rehefa mifandray amin'ny olona tsika na inona mety hoendrim-pifandraisana ataontsika amin'ireny olona ireny ary isan'izany ny Facebook satria manao an'izany ny ankamaroantsika hoe aho ary teny voalohany dia tokony ho fantatsika tsara fa tena misy fahasiahana sy haromontana ny anatin'ireny izay tsy mamela mivalo antsika ka tokony hitandrina tsara isika arak'izany. Misy teboka vitsivitsy re tiako fampizarana ry havako ao anatin'izany hoe mampitandrina antsika ny soratra masina ny amin'ny resaka fanaovantsika an'ity Facebook ty. Ny soratra masina dia tsy mandrara antsika tsy hanao Facebook, ary moy aho mbola manamafy foana manao hoe ny fanaovana Facebook dia fanapahan-kevitry ny tsirairay io ary tsy hisy hifanerena, fa ny soratra masina koa dia tsy mandrara antsika ny anao an'izany. Ka ao anatin'io zay ny havana dia tsara ny mahafantatra fa hoe rehefa manao ny Facebook io isika dia tandremo fefatra amin'ny ela ny mifandray amin'ny olona ny kristianina dia mampitandrina antsika ny tompo fa raha miditra ny anatin'ireny tambajotra sosialy ireny tsika dia misy ny mpamina ny sandoka ary tadidio tsara fa misy ny mitory filazantsara manafy ny endrika any anatin'ireny ary dia tandremo fa mety ho babon'izany ianao. Hitantsika ny ry-havana fa any anatin'ny Facebook ho antsika kristianina betsaka anie ny olona tena hoe mandrangitra antsika mihitsy, mamoaka an'ilay publication moa ny fiantsoana azy, mamoaka an'ireny publication izay tena miantso ny maha-kristianina, manimbazimba ny maha-kristianina sy ny sisa ireny raha amiko tsy tokony ho lava andany andro hiady hevitra amin'ireny tsika, tsy tokony andany andro anao commentaire an'ireny tsika fa hitanao mihitsy zany ny sasany hoe tena misy romotra te hiady fotsiny, mamorona fotsiny, fa ny mahagaga antsika mantsy mety tezitra tsika dia te hoe hiaro. Amiko manokana ry havana misy fotoana ny mety hitenenana amin'ny zavatra tahaka an'ireny fa hatreto aloha dia heveriko fa rehefa tsy mamaly an'ireny tsika ka tsy tafiditra any anatin'ny fandrika izay ahafafan'ireny mpisandoko ireny dia inoko zany mazava ho azy fa tsy histohin'ireny rehetrarehetra ireny fa hijanona eo, fa misy amin'izy ireny eny tsy afenina fa izay le hoe ambody mitafy hody zanak'ondry mety misy kristianina anie izy ireny satria tsy fantatra fa manao compte faiko isika na compte sandoka dia mety misy kristianina ihany anie ireny fa mitady mamandrika sy tia zavatra ifamaliana sy ohatran'izany fotsiny izay miendrika mpisandoka sy romotra sy ny sisa fotsiny te hiady ny olona romotra dia te hiady fotsiny zao dia izay no zavatra tsaroana ry havana. Gaga matetika misy manaratsy ny finoana kristianina fa ny zavatra tena hitako dia ity le manaratsy ny finoana kristianina tokony hitandrantsika tsy mana anatin'izany fandrika izany izy renko matetika dia zao tsy ny anazy no ataony zay ampahatsara ny anazy fa dia ny anao kristianina fotsiny zao no raha tsiny dia ohatran'izay fotsiny mahafaly azy fa tsy misy mihitsy zay mba fitorinany zay mba fivavahana rahany any anatin'ireny sy ny sisa. Izay no teboka iray voalohany. Ary ny faharoa dia zao mampitandrina antsika mihitsy ny soratra masina fa satria tena romotra ireny manao izay animba antsika, izay le hoe ambody romotra, ny ambody mitoa dia hoe manao izay nanana antsika sy amin'ny tenany kristianisma, ny fivavahana kristianina tandremo tsara zany ny maha-kristianina anao tsy misy afa-tsy izay ny tanjon'ny sasany ao anatin'izany rehetrarehetra zany. Misy dia mangalatra sy mamorona fotsiny zao anaram-piangonana ny anatin'ireny Facebook ireny ny pseudo moa filaza azy zany sy ny sisa page Facebook sandoka kanefa dia tena ao anatin'io rehetrarehetra io dia misy roboka moa tafiditra ao anatiny ao fa rehefa tonga ao ay tena sanatry ny vava manopa sy manaratsy n'ilay fiangonana mihitsy le izy dia tandremina tsara zany. Isika tanora moa indraindray tia ady hevitra ary eto ny tiako tenenina manokana mihitsy, isika tanora ny tia ady hevitra ary isika tanora ny tena ao anatin'ny Facebook manatanteraka an'izany Facebook zany ka tandremo tsara ao anatin'izany fa rehefa misy page Facebook na groupe hidiranao na ohatran'izany any anatin'ny Facebook ka tsy manan-katao afa-tsy ny ady hevitra izay tsy misy fotony loatra sanatry ny vava dia efa tsara ny mieritreritra ny miala ao anatin'izany satria azo atao koa ny miala ao anatin'izany fa tsy hoe tafaroboka ao ianao izay ho zava-doza tahaka n'ireny le hitantsika ireny nisy fotoana dia tena nanahirana mihitsy hoe misy groupe ana Facebook
zay tena hoe kay tena asany satana mihitsy no miseho aty ariana ary de sa manohatra ny ray aman-dreny ny fiarahamonina sy ny fianakaviany manana fomba fisainana hafa mihitsy le ankizy rehefa tafiditra alina tao anatin'izany rehetrarehetra izany dia tafiditra ao anatin'io ihany koa ny atao hoe romotra sy ambody de hoe maherisetra ka rehefa manao anatiny rehefa hoe miditra ao anatin'izany atao hoe Facebook zany sika de tandremo tsara fa tsy hoentina amin'ny akafanam-po io na hoentina amin'ny herisetra io tsy tokony isy kristianina hiteny ratsy mihitsy any anaty Facebook anaty Facebook eny ry de misy teny ratsy fotsiny zao tsy tokony isy kristianina mampiseho ady sy herisetra any anaty Facebook tsy tokony isy famalina hoentina amin'ny hafanam-po fotsiny any anaty Facebook fa raha zay no ataotsika de mora rembon'ilay ambody isika sy ilay mpisandoka ao anatin'izany rehetrarehetra izany ka raha fitianiko ry havana de zao feno fandrika ny fanaovana Facebook ka mila mitandrina isika satria ny zao no tena marina vao manomboka manao an'io Facebook io ianao de ohatra mafana fo daholo sy vao manomboka manao amin'ny Facebook aloha de mafana fo raha ao anatin'ny ray andro izy mahavita mandefa publication any amin'ny 10 sy ny sisa any mandeha aloha ny ray volana roa volana telo volana sy ny sisa taditio anefany fa ny publication zay ataonay anankiray raha tafiditra any anatin'ireny fandriky ny ambody sy misandoka reny ianao ka lasany de tadio fa mety animba ny fiainana manontolo izany rehetrarehetra izany izay ny faharoa averiko indray mandeha zany ny voalohany de hoe inona moa no mba filazan'ny soratra masina mahakasika an'izany Facebook zany ary ny faharoa de ity mampitandrina antsika ihany koa ny soratra masina amin'ny alalan'izany Facebook zany fa rehefa manao an'izany tsika de misy zavatra tokony ho tandremanao fa na izany na tsy zany ary tsy hoe mampitandrina fotsiny ny soratra masina fa ireto koa misy zavatra anankiray ny fahatelo ifampizarako aminao de ny hoe inona ny tokony ataontsika araka ny soratra masina rehefa manao Facebook isika kristiana zany inona ny tokony ataontsika araka ny soratra masina tsy akalavitra fa misy fampianaran'i Jesosy Kristy ry havana amin'ny Matio toko fa 5:4 tamin'izy nitory-teny tao an-tendrombohitra de izao no fivakin'izany Matio toko fa 5:4 de milaza tahaka an'izao ianareo no fahazavan'izao tontolo zao tsy azo ofenina izay tanàna miorona ao an-tampon-tendrombohitra dikan'izany raha azavaiko aminao tsotsotra de izao rehefa kristianina de mijoro ho fahazavana tsy miafinafina ary mipetraka amin'ny toerana tokony hisy azy ianao ianareo no fahazavan'izao tontolo zao tsy azo ofenina izay tanàna miorona ao an-tampon-tendrombohitra ny olo miorona ao an-tampon-tendrombohitra zany tonga de mitraka ny olona de hita rehefa manao Facebook ianao de fataro fa aoka tonga de ho hitan'ny olona anao fa kristianina io manao Facebook io ny publication anao ny commentaire anao ny sary avoakanao sy ny sisa rehetrarehetra ao sy ny hafa rehetrarehetra ihany koa de aoka ho kristianina ianao tsy mety raha kristianina any anatin'ny Facebook ry havako sanatry ny vava regnany mba tsisy anao an'izany hoe kristianina ianao mino an'Andriamanitra ray zanaka fanahy masina ianao de miteny ratsy ny anaran'Andriamanitra ianao na manovaova na manao zavatra fiteny hafahafa ianao ka ny soratra masina indray ohatra no avadika ao na atsonony vazaha am'le hoe parodiena zany hoe ovana indray ny tokony filazan'ny soratra masina arak'izany tsy mety zany ary tokony hitandrina tsara isika aza misy afenina rehefa manao Facebook isika zany no tiany ho tenenina ihany koa aza misy afenina rehefa io ny sarinao ka tianao Facebook ianao de sarinao atao ao fa tsy sarina olona avany ampita na sarina olona zao na dessin animé sy ny sisa zany no asenao ao zavatra anankiray mba tsikarotro ry havana de ity raha vao misy olona anankiray ka ovany ny anarana malagasy moa sika de mba fantatra any hoe zany anarana malagasy na de misy anaram-bahiny any aza ny anarana antsika de fantatra mihitsy fa de misy ovaovanako de zavatra hita mo de ity matetika ao anatin'izany tsara ovy tsara fa ny zavatra avoakany olona io anatin'ny Facebook dia zavatra sanatry ny vava tsy manjary avokoa mba tsy tenenako hoe ny zato isan-jato tsy manjary ny akamaroany ny zavatra avoakan'ireny olona ireny satria te hanafinendrika izy te hanao an'izao izy na izao sika raha samy manao Facebook sika kristianina tokony iseho hoe ity za
ny photo de profilako misariko sy ny sisa sy ny sisa fa tsy hoe makasary ianao de tapahanao ny lohanao na makasary ianao de tsy haiko fotsiny ny tapany ambany no asehonao tsy zany tsy kristianina manao facebook zany raha fahafantarako azy ary mbola averiko ny mandeha mbola azy aty kevitra zany volazako zany kanefa ino kosa fa mety afaka anampy anao ao anatin'ny zay rehetrarehetra izay la izy kanefa zao koa mila mitandrina tsara zany tsika fa tsy hoe asehoy ny maha kristianina anao de nizay zavatra rehetrarehetra tsy amin'ny tsipirian'ny fiainanao de ho aseho anao anatin'io avokoa mazava tsara ny vola zao ianareo ny fahazavan'izao tontolo zao tsy azo ofenina zay tanàna miorina ho tapitenibohitra raha fitiniko zay de zao zay zavatra ataonao anaty facebook de ataovy zavatra mitondra fahazavana fa taran'ny olona fa tena kristianina ianao zay zany lo le izy rehefa miseho anatin'io facebook io anao de asehofy zay paoly apôstôly koa nefa de milazana zao ao amin'ny Kolosiana toko 4:5-6 aoka ny tenin'ny Kristy toetra betsaka ao aminareo amin'ny fahendrena rehetra de mifampianara ka mifananara amin'ny salamy sy ny firana ary ny tonkiram-panahy miraha amin'ny fahasoavana amponareo ho an'Andriamanitra soratan'ny Paoly apôstôly amin'ny fiangonana tany Kolosia zany inona ndray zany raha izany zao nijerena ry havana raha fitinina ny tian'ny Paoly apôstôly de zao raha mba hisy ihany ny zavatra tena ataonareo ka ifandraisanareo maman'olona de aoka ny fampianarana mifananara amin'ny salamy sy ny firana sy ny tonkiram-pahasoavana tonkiram-panahy miraha amin'ny fahasoavana ho amponareo ho an'Andriamanitra dikan'izany de zao aoka tena anehoanao fahendrena no fanaovanao ny facebook io ry havako anehoy fahendy ianao fa tsy hoe kivalavala ianao tsy hoe adaladala ianao tsy hoe maditra ndray ianao zany ny zavatra tenao ataonao fa tena hoe ataovy endry aoka ho hitan'ny olona fa endry ianao amin'ny fomba fanoratra sy fiteninao ao zany hoe ny fanoratra ao moa zany ny anehoana ny fiteny misy moa makasary zany de zay aoka ny sary mihetsika rehetra voakanao any de feno fahendrena rehefa maneho hevitra ao anatin'ny facebook ianao de anehoy fahendrena zany rehetrarehetra izany raha makasitraka miafy ianao de atao feno fahendrena ao anatin'izany sy ny sisa sy ny sisa ninninona zay zavatra hita ao anatin'ny facebook de aseho fahendry ianao fa ny olana ry havana de ity ny facebook de fakapanahy ary any anatin'ny facebook ianao matetika no maneho ny adalanao na de mba ho hitan'ny olona tahaka ny endry any aza ety ivelany zay mifanerasera aminao fa rehefa mifanerasera anaty facebook ianao any vao misy olona ohatrany hoe vao maika any izy ny manararoatra mampiseho ny adalany araka izany fa misy tempoka raha io anatin'izay voalazan'ny Paoly apôstôly zay de ny hoe raha azonao atao de aoka nitsaka betsaka ao anatin'izay fandraisanao amin'ny olona amin'ny facebook ny fampianarana sy ny fananarana miainga avy amin'ny soratra masina ny fampizarana ny anatin'ireny zany ataovy betsaka zay eto de mba te hilaza amintsika zany hoe mifampizara amin'ny alalan'ny soratra masina sy ny sisa sy ny sisa fa amiko manokana ry havana tena tsy foto-kevitra kristianina mihitsy fa misy ihany no manao an'izao ohatra hoe lay mangataka j'aime fotsiny zany zay fotsiny mamaiky azy inona moa le hoe mangataka j'aime mamaiky azy raha mihina anao fa Kristy no amonjy anao de manaova j'aime le azo j'aime kay zany ny tena mamaiky fa tsy le finoanan'ny Kristy de ny olona moa manao isaorana ny tompo fa misaorana ny olona fa mahasambyjobo vavolombelona zany de manao j'aime alizy any fa ianao zany de tena hoe raha tianao tafita ianao anio dia manaova teny kely ho azy de misy sarin'i Jesosy zany na misy ohatran'izay tsy zany le atao hoe mifananarana mifampianatra amin'ny salama fa raha misy olona hitanao fa mety sahirana mba fantatra ianao fa mety mba ampahery ny hava rehetrarehetra mba mbe salama raha misy mba tena hoe misy zavatra mitrangy eo amin'ny firenena na ny fiangonana naiza naiza ao tokantranonao ao de avoay le izy de tateraho am'izay arak'izay ny zavatra tokony ataonao de mifampahireza ao anatin'izany misy zavatra anankiray ry havako zay mety hoe tsy takatro loatra ngamany tena dikany fa ny olona moa de efa malala hoe zany ngamany antsoina hoe langage ifampiresahana any anatin'ny facebook kanefa ny za manokana rehefa misy ohatr'ireny de manontany fa inona vaovao ohatrany tsy arako loatra vao any anaty facebook ianao zany ohatra no mamoaka sarina labozio mirehatra atao maizimaizina de fa fantatry ny olona hoe na atao maintimainty be ny photo de profil anao de fantatry ny olona hoe misy manjo zay de avy aloha ny olona de efa miteny anao mamanga ho fahoriana de rip
le rip moa zany lay teny anglisy na foezana fotsiny hoe rest in peace dia zay zany le izy fa izaho manokana indraindray dia mantany aho fa iza no maty sy ny sisa sy ny sisa fa ampaherezana sy zavatra aseho matsy le izy fa sao de indraindray ny raharany ry havana de tsisy maty akory anao tsisy maninona fa mba hitanao fa tsara ery le labzi mirehatra ao anatin'ny délestage na ohatran'izany ohatra de pianao sary le labzi de mba avoakanao photo de profil de avy ny olona de manao hoe rip rest in peace de mamanga fahoriana sy ny karazany eo anao vo tonga saina hoe ahoana ary izy zany ka za manokana de miteny no soratra masina eto ary amafiziko zany de ny hoe raha azo atao ihany de fampizarana amina resaka soratra masina sy ny hafa reny ny fampianarana sy ny fananarana izany ny tena atao matevitevina any anatin'ny Facebook zany raha fitinina de zany asehoy fa amin'ny zavatra rehetra zay ataonao koa de tsy hoe endry fotsiny ihany ianao ary fantatra fa kristianina ianao fa hoy ny soratra masina asehoy koa fa manana an'Andriamanitra ianao ao anatin'izany rehetrarehetra zany amin'izay ataonao ho fanampiana ny hafa arak'izany ao anatin'io ihany soratra masina de mbola milaza ihany koa Paoly apôstôly raha nanoratra ho an'ny Timoty izy satria moa Timoty zany any ara-panahy ary Timoty de mbola tao anatin'ny Fampianarana de andeha hifanerasera aman'olona amin'izay satria Mpitandrina hitondra fiangonana de hoy izy ao amin'ny Timoty voalohany toko fahefatra andininy faharoambe folo Timoty voalohany toko fahefatra andininy faharoambe folo manao hoe aoka tsisy olona anao tsinotsinona anao noho ny atandranao fa aoka tonga fianarana ho an'ny mino anao amin'ny fiteny amin'ny fitondran-tena amin'ny fitiavana amin'ny finoana amin'ny fahadiovana za de mbola mamerina foana sika tanora ny tena roboka raha ataony isan-jato eran'izao tontolo zao mihitsy fa tsy ho antsika malagasy ary na ho antsika kristianina aza na inon'inona finoanao fa rehefa kristianina ianao de ny tanora ny tena roboka ao anatin'ny Facebook mazava tsara ny voalaza eto ho antsika tanora matoa ianao manao an'izany Facebook zany de aoko ho matotra koa ianao amin'ny fanaovana azy aza sy hoaniny hoe mahatanora fanahy loatra anao fa mazava tsara le izy aoka tsy aoko tsy teneny andratsy amin'ny mahatanora anao izany rehetrarehetra zany fa tokony mba hiteranantsika izany ka tanora mahafinaritra iny fanao manao Facebook ary tsy mba mivalavala mahafinaritra iny fanao manao Facebook ary tsy mianjaanja tsy mitanjaka tsy miteny ratsy sy ny sisa tsy ny sisa fa manaja olona sy ny sisa zany ny tena dika hoe aoka tsisy olona anao tsinotsinona anao aoka tsisy olona anao tsinotsinona anao noho ny atandranao zany hoe tsy maintsy tanora daholo eny aloha ny rehetra zay mbo lasa antitra fa ny akafotsina ny mety tsy hisy mihitsy ary zany hoe antitra vao lasa tanora mety mba fampahirezana fotsiny zany indraindray fa ny zavatra misy de ity ao anatin'ny fahatanorana kanefa ao anatin'izay rehefa tanora ianao de aoka ho tonga fianarana ianao ho an'ny mino amin'ny fiteny zay ataonao anaty Facebook amin'ny fitondran-tena amin'ny fitiavana amin'ny finoana amin'ny fahadiovana tsotra ohatry zany le izy ry avana ary tena tsotra zany tsy misy zavatra hoe afina fenina zany fa tena tsotra zany tsy misy fitsipika de tena hoe sarotra be zany fa fitsipika tsotra kely no tokony ananantsika ao anatin'izany rehetrarehetra zany dikan'izany zany raha ohatra ka milaza fampiarana kely ary avako de zao rehefa manao Facebook isika aza manao teniky valavala aoka tsy anao teny tsy ahitana famontinana fa mba montiny isika ny fitondran-tena mendrika mba tena hita hoe manana fitiavana ianao manana finiavana ianao araka an'Andriamanitra ao anatin'ireny rehetrarehetra reny fa tsy hoe misary adala sanatriny vava ary feno fahadiovam-po ary tsy mampisalasala ny hafa ihany koa fa ny anaty Facebook eny ry havako de tsotra any anaty Facebook no ahitana an'izany hoe tsy manan-katao ny olona fa any izy ny manararoatra misaro tava sy miafina ny nefa kristianina anadala ny hafa sy isitona ny hafa ho amin'ny zavatra tsy fotsiny ihany ary ny tanora ny tena ao anatin'izany ary tsy vidy koa tsika nefa mampantatra an'izany fa firifiry koa no tena hoe podiky ny Facebook isika satria ronao amin'izany rehetrarehetra zany ka izany akory ny tsy hoe anaovana Facebook zay zany le izy tsy izany akory ny tsy anaovana Facebook fa tsy hoe raha sanatriny mivavaka voan'ny lozam-pamovoizana iny iray mandeha anao
dia eritreritra fa hoe hiala eo Antananarivo handeha any Fianarantsoa dia tsy handeha fiarakodia intsony fa handeha tongotra satria hoe matahotra tratran'ny loza fifamoivoizana mivadika amin'ny fiara sanatria tsy zay fa tsy maintsy mitandrina ianao amin'ny hafa ary mametraka ny fiainanao am-pelantanan'Andriamanitra araka izany. Dia ratsorina zany zay dia ity araka ny voalaza amin'ny Paoly Apôstôly ity dia ny hoe aoka tsy itenenan-dratsy an'Andriamanitra io. Zay anie le hoe aoka tsy hisy olona anao tsinotsinona anao noho ny atanindranao le atanindrana ny fanomezana nomen'Andriamanitra nefany izay atanindrana zay hoentinao manao adalàna sy na tsy manao Facebook ary io dia tokony ho fantatsika tanora mbola hisy fotoana angamba ny fampiresantsika zany fa any hoentinao anaovana revorevo hoentinao anaovana an'izay tany mikibonao fotsiny le atanindranao dia taddio tsara fa diso Andriamanitra lasa tenenan'ny olona ratsy Andriamanitra satria ianao maditra ianao manaonao foana tsy manao tsy mety ao anatin'izany fatanindranao zany dia aoko zany koa ao anatin'ny Facebook aoka mba tsy tenenandratsy an'Andriamanitra ny fanaovantsika an'ireny Facebook ireny. Raha fitian'ny ry havana dia nanoratra ho an'ny Titosy indray Paoly Apôstôly ao amin'ny Titosy 2:7 dia izao no nataony amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny zavatra rehetra dia asehoany tenanao fianarana miasa tsara amin'ny fampianaranao maneho ny tsy faharatsiana sy ny fahamotinana. Averiko amin'ny zavatra rehetra dia asehoany tenanao ho fianarana ny asa tsara amin'ny fampianaranao maneho ny tsy faharatsiana sy ny fahamotinana. Dikany hoy Paoly rehefa mifandray aman'olona ianao zany hoe raha vadika amin'ny fiainantsika ankehitriny rehefa manao Facebook ianao dia alaviro ny faharatsiana amin'ny endriny rehetra sy ny rendrika tsy maontina rehetra ao anatin'izany rehetrarehetra zany. Marana azy ary havana raha voalazantsika teo ary izay hoe ny Facebook sy ny soratra masina voalazantsika teo le hoe mampitandrina antsika nefa ny soratra masina rehefa manao Facebook sika ary indrindra izay tokony ataontsika ihany koa anatin'ny Facebook dia reto misy torohevitra vitsivitsy mba hifampizarako aminao izay tokony ho tsapanao fa rehefa manao an'io Facebook io ianao dia tandremo fa misy tena lasa voagejana io loatra tonga amin'ny maraina dia manao Facebook aloha efa miborosy nify any amin'ny sakafo maraina dia manao Facebook borosy nify any amin'ny dosy mbola manao Facebook ihany tonga ny ampiasana mbola Facebook tonga ny atoandro Facebook tonga ny hariva Facebook alohan'ny atory Facebook efa manao baolina iny hafa mbola matory mibongo ihany mbola Facebook sy ny sisa ry havako malala taddio tsara fa misy zavatra tokony ho tandemantsika reto ary rehefa mandeha amin'izay tsika dia tokony efa hatsapa fa hoe tena zavatra tafiditra lalina antsika zany ao anatin'reto zavatra reto rehefa sendra aminao reto zany dia efa tokony ho tsapanao le izy voalohany indrindra rehefa ny Facebook no tsapanao fa hoe tsy maintsy andaneninao ny ankamaroan'ny fotoananao dia tadidio tsara fa efa mety tsy voafehinao tsony zany Facebook na eny ambony taxi be ianao naizanaiza dia Facebook fotsy misy arasasany mbola metsena any amin'ireny grande surface ihany ireny dia mbola manao Facebook aloha mahatra fa misy fotoana aloha indraindray amin'ireny mba ilazana kely hoe misy ohatran'izao le pointure l'écran ka ahoana sy ny sisa fa tsy zay ny sasany fa dia ino foana misy sasany resahany hafa dia mbola ino miara misakafo dia mbola Facebook ihany fa tsy cling maneny kely ohatr'izay le Facebook ka rehefa zay zany ry havako dia tokony hitandrintsika fa rehefa io ny tena hoe maka ny apaha-potoana betsaka amin'ny fiainanao dia taddio tsara efa tafiditra lalina ianao zay efa tokony heritreritra hoe ahoana ny fehezako an'ity Facebook ity ao anatin'izay fotoana izay. Faharoa dia ity raha manana namana ianao satria ao anaty Facebook moa zany dia misy an'ilay atao hoe demande d'amis misy ny hoe ny ajoutena misy ny hoe ny acceptena ny namana sy ny sisa dia indraindray mety tsy ho fantatro daholo ny namana misy moa mitsopo dia ekeny daholo namany rehetrarehetra sy ny sisa fa ny tiako tenenina dia izao ankoatran'le teo dia ity rehefa hitanao fa manana namana tsy maro-potitra loatra ianao ka mitaonanao hanana fisainana hafahafa ao anatin'io Facebook io dia tsara aminao no miala tsona aman'izany aza dia tena hoe variana ao amin'izany fa tsara aminao no miala tsona aman'izany
Indraindray a dia azo mieritreritra hoe tsy voataonan'io sy ny sisa sy ny sisa, aleo jereko tsara ho hitako tsara zay tianao tenena zay tianao atao sy ny sisa fa tsy zay. Fa misy fotoana tsy maintsy ialany indray satria mety ho resiny ihany ianao ny farany ao anatin'izany rehetrarehetra zany. De ity koa anisan'ny zavatra anankiray ary mahakasika antsika kristianina. Misy de mieritreritra ny fiainany fa ao anaty Facebook izy nitaizany ampanahany. Ao anaty Facebook izy zany nitaizany ampanahany. Andeha anaty Facebook de isaorako ny tompo, isaorantsika kristianina rehetra. Misy sika mizara mofinaina, mizara empanahy, mizara ny resaka ny tenin'Andriamanitra sy ny sisa sy ny sisa. Mampalaelo amin'ireny ry havako de zao. Izy ireny rehefa lava de ajanon'ny olona fa tsy vakiny. Fa raha misy publication adaladalo reny no mamaky azy. Ary jerevy tsara fa raha misy eo gropy fampizara soratra masina sy ny sisa de vitsivitsy kokoa membre ao aminy noho ny amin'izay hoe ohatra mialatsiny fa mety misy anaran'le gropy ka alao tsy teneniko fa misy hoe zavatra tena hoe zavatra tsisy dikany fakivalabala reny betsaka kokoa ny membre any anatin'ireny. Dika zany fa tia resaka adaladala ny olona ao anatin'izany. Ka izao no tiako lazaina, tokony ho jerentsika fa efa manahirana ny fiainantsika ny Facebook rehefa ohatra ka any anaty Facebook ianao nitaizany ampanahynao. Ka ao anatin'ny Facebook io zay manana hevitra rehetrarehetra de any ianao no atao. Fa ny Facebook tompoko tsy mahasolo ny fivavahana ny tiako lazana. Fa na manao Facebook ianao de mandehana any am-piangonana, midira sampana manaova an'izao sy ny sisa sy ny sisa. Misy manko ny sasany anaty Facebook zany de fahita. Anaty Facebook zany de efa mahavaky baiboly, anaty Facebook zany de efa maheno toriteny sy ny sisa. Non, tsy ampy zany ry havako. Fa ilaina ny mandeha any am-piangonana, fa any am-piangonana ihany no sehatra iray hitazanany ampanahy zay tena zavatra lehibe izany rehetrarehetra zany. Tsara ho fantatsika de ity, le Facebook de fitaovana fotsiny ihany hanampy antsika hafantatra ny tompo. Fa ao anatin'ny Facebook de tsy misy famatoram-piainana amin'ny tompo. Ao anaty Facebook de tsy azahoanao mifamatom-piainana amin'ny tompo, fa fitaovana fotsiny ihany io hamantaranao ny tompo sy hamantaranao hoe ahoana ny fomba ifandraisako amin'ny tompo. Mety ho haintsika angamba ny tena tiako lazaina ao anatin'izany zavatra rehetrarehetra zany. De ity koa raha zary lasa inonao daholo zay voalaza ao anaty Facebook io de tadidio tsara fa mila mitandrina ianao zay. Ao anaty Facebook io ry havana indraindray za akory tsy manakina na manome tsiny an'ireny olona rehetra manao publication reny fa mba samy manana ny heritrareto moa mitanjona zay tiany atao koa anatin'izany. Fa ao anaty Facebook eo isan'andro de misy an'izao ity ny sakafo tsy azonao hohanina, de ity ny sakafo tsy azonao hohanina, de tandremo mihinana an'ity ianao, de ho hitanao fa raha mamaky an'ity lahatsotra ity ianao de tsy hihinana an'ity zavatra ity intsony. Raha izay no izy de tsy mahazo mihinan-kanina intsony tsika. Tena hevitro zany ary zavatra tena hitako anatin'izany. Fa ny zavatra hitanao anaty Facebook de tokony ho raisinao fotsiny. Fa anjaranao ihany no mandanjalanja sy manantanteraka izany rehetrarehetra zany. Fa raha isika no mangataka amin'ny tompo isan'andro ka manao hoe mbeo anay an'io zay arina sahaza ao anay, nefa ao anaty Facebook miteny hoe ty tsy azo hohanina, ty tsy azo hohanina, ty tsy azo hohanina, tsy mivaly intsony le hoe mbeo anay an'io zay arina sahaza ao anay satria tsy azo hohanina intsony zany le sakafo rehetrarehetra. Ka zany rehetrarehetra zany fampitandremanao antsika hoe za de mbola mamerina foana, mbola azo adikevitra zany. Fa saingy zao ny zavatra ifampizarako aminao de ity, tandremo tsara fa mahaiza mandanjalanja fa tsy hoe voatery marina avokoa akory zay lazainy ao anaty Facebook eo ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Satria raha izay no rahanao avokoa zay voalaza ao de lasa sarotahotra ianao. Nefa tadidio fa ny tompo raha nanome antsika ny Facebook tsy hampatahotra antsika fa hampitandrina antsika fotsiny ihany ny tena tanjony ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Ireo zany. Ka rehefa vita ireo mba tsy ho tonga anao roboka ao anatin'ireo de reto misy teboka vitsivitsy zay tokony ho fadiana rehefa manao Facebook. Efa ndrasaiko teo ihany fa alefako malakilaky fotsiny mba hifampizarana amintsika mba tena kristianina manao Facebook marina tsika. Aoka tsy ho fitadiavana j'aime fotsiny ihany na fitadiavana commentaire fotsiny ihany ny fanaovanao Facebook. Misy ry havana manao publication anaty Facebook tena hita hoe mandrangitra, diso ny zavatra resahany fa roboka ihany sika hifandramatra aminy ao. De faly ery satria nahoana mahazo commentaire betsaka be izy, faly ery satria mahazo j'aime betsaka be
ao anatin'izany rehetrarehetra izany faly izy fa indray mandeha manoka publication fotsiny izy dia nao rehetrarehetra manao commentaire ao anatiny ao miteny ratsy, manopo azy, manameloka azy sy ny sisa faly ery izy any ambadika any. Ary ndray andro izy mahavita mamorona compte maromaro dia zavatra ohatrohatran'izany daholo ny ataony dia isika kristiana dia tafalatsaka ny anatin'ireny ka fadio zany rehefa manao Facebook ianao. Ny faharoa dia ity fadio no manao Facebook ka ny ampidera tena sy vatana ary ny fiainanao manokana fotsiny no ataonao anatiny ao. Ampidera sary, ampidera hevitra, ilaza ny fandaharam-potoananao. Misy ny olona anankiray mivoaka ny trano dia eto aho zao mandalo ary ananary dia eto aho zao mandalo azy dia eto aho zao sanatry ny vavy zany hitan'ny olon-kafa zay ianao ratsy ianao dia fantany hoe tsy any an-trano iny zany fa ndeha hotafiako ny any an-trano sanatry ny vavy ao iaho. Azo ataony zany fa ny olona rehefa ratsy koa dia mampiasa ny sainy aho ka tandremy tsara zany fa tsy fiteny loatra zany hoe am'izao aho dia eto, tamin'izao aho dia teto, tamin'izao aho dia ty fa amin'ny fotoana hafa no mety mbanao anao zany rehetrarehetra zany. Fa dia mihezy dia mampidera sary dia mampidera an'izao rehetrarehetra zao zay fotsiny no ataony ao anatiny dia tsy misy miafina aminao tsony fa namana mitanjaka ianao. Dia isika dia mazava tsara fa ny kristiana dia fahavalon'izany mitanjaka izany. Zay zany no tokony ho tsapantsika tsara. Tsy mba fanao koa anatin'ny Facebook hoe anaovanao ny Facebook io dia amaky ny commentaire-n'ny hafa fotsiny ianao. Amaky ny commentaire-n'ny hafa fotsiny ao. Marina fa mety misy zavatra mba handraisanao anjara, tsy olana izay. Fa misy ny sasany dia mba amaky ny commentaire. Mba ahoana ny commentaire-ny any? Rehefa avy eo tonga ilay any, hitako ny commentaire-n'iny rehefa manao commentaire dia manao an'izao. Tsy mahasoa zany. Fa izay mba mahakasika anao ihany resahana ao anatin'izany satria endriky ny tsy fahalalam-pomba ny ohatran'izany arak'izay. Dia misy ndray tsy mba fanao koa anatin'ny Facebook le hoe mipartager zavatra tsy misy fotony ianao. Efa hitanao zavatra tsy misy fotony dia partagena amin'ny hafa. Misy fotoana nery havana raha mba mamaky blague ianao. Misy zany mba manao an'izany any anaty Facebook ihany. Satria hoe tsy maintsy manao an'izany mba hialana voly amin'ny fiainana. Tsy haiko aloha zay mety ho fahamarinana zany fa endy partagena amin'ny hafa. Ianao ny mipartage an'iny dia tadidio tsara fa efa hitan'ny olona zany zay hoe manao koa tongotongo hoe dia mba partagena sy ny sisa dia tandremo tsara fa zavatra anankiray izay atao araka ilay efa voalazako tarihy aloha dia mety efa hitenenany ratsy an'Andriamanitra hoe izao ve ity na izao ty sy ny sisa zay sy ny sisa. Ary tandremo koa ndraindray fa lozan'izay vin'ny fanafitohinana. Ianao mipartage an'iny dia mety mahatezitra ny hafa. Lozan'izay vin'ny fanafitohinana no soratra masina zavatra tsy azo atao zany. Dia ao anaty Facebook ry havana dia tsarovy fa ity fadiontsika kristiana ny anao resaka vetaveta sy mamofady. Averiko indray mandeha ny anao resaka vetaveta sy mamofady teny ratsy ao anaty Facebook. Tsy fanao zany. Marina fa mety ho zatra n'izany ianao ary tsy tandrinao zany fa tsy fanao zany. Ary tena tsy fanao zany fa mety heza ho maotina ao anatin'izany rehetrarehetra zany. Ny farany dia ity ny Facebook no mora indrindra hifampitaonanao amin'ny ratsy ka tandremo tsara. Fa rehefa maneho azy mijoro tsara ianao tandremo fa mety ho lavo ihany koa ilay apôstôly tandremo tsara fa fandrika iray lehibe ho antsika io ka voataona ho amin'ny ratsy sika ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Ka raha fitiniko izay ry havako dia izao fampisarana misy ny tsara mety misy koa ny tsy maharesy lahatra anao tsy mampaninona fa everiko fa tsy dia tena hoe dikevitra loatra akory ny antony namoahako sy fampisarako azy aminao fa mba ho fanampiana ihany mo amin'izay tokony ataontsika arak'izany. Raha manao Facebook ianao dia tandremo fa azo atao tsara io ny soratra masina fa tandremo koa anefa fa misy fandrika sy fisandohana be eo mety hanimba ary indrindra misy zavatra tokony ataonao dia ny aneo fa kristiana ianao ary hitory ny filazantsara ny anatin'ireny rehetrarehetra ireny dia afadio ny anao ratsy ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Dia inoko ry havako fa ahasoantsika ho voninahitr'Andriamanitra rery ihany izany rehetra izany. Amen.